ilaina ny tompo Andriamanitra satria izy no mahatoy izao antsika. Fitiavany fitantanany manome tombonandro mikarakara, manome fahasalamana ho antsika. Velinaina isika ary afaka manohy ny fandiniana ny soratra masina mba hitondra ny fiainantsika ho amin'ny tsara kokoa. Ny lohahevitra izay hodinitsika androany dia hoe fanambarana tsiambaratelo ho amin'ny fiainam-baovao tanteraka. Azo atao ve izany miaina fiainana vaovao izany? Efa leo ny korontana ity izao tontolo izao ity. Leo ny fanandrinana sy ny ady. Ary ny boky ny Apokalipsy raha teo koa moa dia miresaka n'izany ady zany. Adiny dragona sy ny zanak'ondry. Adin'ilay vehivavy mitafy ny fahamarinana sy ilay vehivavy mitafy jaky. Adiny tanànan'ny Babilôna sy Jerosalema. Adiny 600 sy ny adiny 7. Ny isa 7, ny marika Andriamanitra velona, ady fanaovany tsara sy ny ratsy, adiny Satana sy Jesosy Kristy. Eo anivon'izany ady izany, dia mampanantena fiainam-baovao atsika Jesosy Kristy, raha miandany aminy sika, ary manasa atsika izy, mba handray ny safidy, hanompo an'Andriamanitra tanteraka. Atao ahoana ary ny andraisana izany safidy izany? Misy mieritreritra manao hoe aleo aloha eto anelanelany ihany amin'ity ady fanandrinany tsara sy ny ratsy ity dia tsy misy naoviana na iza ny hoe hijanona eo anelanelany. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra isika na ho an'i Jesosy Kristy na ho an'i Satana na ho an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra na ho an'ilay dragona ilay bibite. Apokalipsy 2:20 Andininy 7:20 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha ihany tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Miezaka Satana hanafika ny vahoaka an'Andriamanitra ary iraikitra izany ady izany. Ao anatin'izany ady izany isika ankehitriny. Ilayntsika ny mandray safidy. Miandany amin'ny Satana ve isika? Sa hiandany amin'Andriamanitra? Omba ny Jesosy Kristy ve isika? Sa omba ity dragona ity? Ahoana no andraisana izany safidy izany? Amin'ny Apokalipsy 1, ny 5 sy ny 9, dia izao no ambaran'ny apôstôly Jaona ho antsika tsirairay avy. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'irany, sady efa nanao antsika ho fanjakana. Jesosy Kristy dia te hamahantsika, hanome fahafahana tanteraka antsika, hanaisotra ny fahotantsika, hanadio antsika amin'ny alalan'ny rany raha miandany aminy isika. Ahoana izany hoe miandany amin'ny Kristy izany? Amin'ny alalan'ny fandraisana, ny fanadiovana amin'ny rany. Ahoana izany hoe diovina amin'ny rany Jesosy izany ihany koa? Ny fanadiovana amin'ny rany Kristy dia io no atao hoe batisa. Batisa ny fanehoana fa vonona anaraka an'Andriamanitra isika. Vonona hiandany amin'ny Jesosy Kristy isika. Vonona hanolo-tena tanteraka ho amin'ilay mpamorona sy mpamonjy ary mpanavitra antsika isika. Mba fantatrao ve fa miverina 7:20 ny teny hoe batisa ao amin'ny soratra masina. Nahoana ny dia miverina 7:20? Satria zava-dehibe izany. Ary na dia Kristy azy alohan'ny akarany ho any an-danitra taorian'ny tsanganany tamin'ny maty, dia nametraka afatra farany. Fantatsika tsara ny hevitry ny atao hoe afatra farany, mialohan'ny fisarahana, fametrahana mandram-piona sy ny veloma. Zava-dehibe ny afatra farany. Izao no afatry Kristy farany ho an'ny mpanarady azy. Mateo 7:20, 7:20 sy ny 20 manao hoe koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Mbola io koa no afatra faran'i Jesosy. Ataovy batisa ny olona rehefa manaiky ho mpianatra hoy Kristy. Oka ho ampianarinareo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo izy ireny. Amin'ny alalan'ny batisa no hanehoantsika
fa miandany amin'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'ny batisa no andraisantsika ny toerana miavaka eo anatrehan'izao tontolo izao fa tsy isan'ny vahoakan'ny Satana isika. Ny fantaniana mipetraka dia hoe ahoana moa ny fomba fanaovana batisa. Toa misy batisa karazany maro. Ny sasany mandray menaka dia hosorana menaka ny loha, ny sasany mamafy rano, ny sasany manatete rano, sasany manatsoboka ao anaty rano. Tany andafy aza dia efa nisy ihany koa ny manao batisa ao anaty ranomandry mba hanehoana hoe aoka adio mangatsakatsaka tahaka ny ranomandry ianao manomboka izao. Fa ahoana marina ny fomba fanaovana batisa. Misy karazany firy ny batisa. Ao amin'ny soratra masina Efesiana 4:4-5 dia zao no ambaran'ny Baiboly. Iray ny tompo, iray ny finoana, ary iray ny batisa. Tahaka ny tsy ahitantsika fa tsy tompo anankiray, izy ny mpahary, izy ny mpanafitra, izy ny mpamorona atsika, izy ilay tia rehefa mato atsika. Tsy misy tompo karazany maro fa tokana ihany. Dia tahaka an'izany ihany koa ny batisa. Tsy hitan'ny Baiboly ary tsy eken'ny Baiboly izany karazana batisa samihafa izany. Tokana ihany ny fomba fanaovam-batisa ara-Baiboly. Ahoana io fomba fanaovam-batisa tokana io? I Jaona ny tsara anontaniana satria izy ny fantatra amin'ny anarana hoe mpanao batisa. Andao isika amaky ny filazantsara ny Marka. Marka 1:5 manao hoe ary tamin'izany andro izany dia tonga tany Nazareta ny Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salehima satria nisy loharano maro tao dia nakany ny olona ka nataony batisa. Inona no antony nialany Jaona ny tanàna nakany Ainona? Satria misy loharano maro tao, izany hoe mila rano betsaka ny batisa. Ary zay hoe nahatonga an' Jesosy nanome modely mihitsy. Jesosy Kristy mihitsy no nanatona ny Jaona teo amin'ny ony Jordana ataony batisa. Gaga Jaona hoe ianao anie ny tompon'ny fiainana mandrakizay, zany ny tokony ataonao batisa. Inona no ilainao atao batisa? Ho Kristy hoe ekeo ihany ankehitriny mba tanteraka ny fahamarinana rehetra. Fahamarinana lehibe izany, fa mila rano betsaka ny batisa. Ary eo amin'ny Matthieu 7:49-7 dia zao no voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromalala nakeo ambony. Ary nizao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Vao maritsika tsara ve le teny hoe rehefa avy natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano. Dikan'izany dia izao rehefa atao batisa izy dia nidina teo amin'ny rano. Ary rehefa vita ny batisa niakatra avy tao anaty rano izy dia nisy feo avy tany an-danitra, nisokatra tamin'ny lanitra, nidina tamin'ny fanan'Andriamanitra, ary ny feon'ny ray manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Izany no zavatra mitranga rehefa manaiky atao batisa ihany koa isika. Tahaka ny zava-niseho teo amin'i Jesosy Kristy no iseho amin'ny fiainako, iseho amin'ny fiainanao. Rehefa manolo tena ho atao batisa ianao, misokatra ny lanitra, mirotsaka ny fanan'Andriamanitra, miteny Andriamanitra manao hoe ianao ny zanako malalako izay sitrako. Izany no tian'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao. Ary mpino maro nandritra ny tantarany tany no natsapa izany tombontsoa lehibe izany raisina amin'ny alalan'ny batisa. Matetika izy ireny no nandray fanapahan-kevitra manokana, tsy niantehitra tamin'ny fanapahan-kevitry ny ankonany. Matetika aza no nirarany ankonany mba tsy hanolo tena ho an'Andriamanitra izy ireny. Matetika no sarotra taminy nandray izany fanoloran-tena ho amin'ny ranon'ny batisa izany. Tahaka ilay tandapa Etiopiana izay nandinika ny soratra masina, nikatsaka ny fahamarinana tahaka izao ataontsika izao. Aizany misy ny fahamarinana. Ny rahan'ny tompo Filipo hiazakazaka mpianatra azy teo ambonin'ny kalesy, ary efa fantany ny fahamarinany
ny anarany ny amin'ny batisa. Dia hoy izy manao hoe indro rano. Ka inona no misakana tsy atao batisa? Mbola eny an-dalana hody izy, tsy fantatry ny ankonany izany fanapahan-kevitra izany, tsy fantatry ny tandapa sy ny mpanjaka tao Etiopia izany fanapahan-kevitra izany. Sarotra ho aminy izany fanapahan-kevitra izany, mety hankinan'ny fiainany, mety hankinan'ny asany, mety hankinan'ny fiaina tokantranony ihany koa. Kanefa ny teny izy manao hoe indro rano. Ka inona no misakana tsy atao batisa? Amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:7-8 hatramin'ny 7-8 dia namaly azy Filipo manao hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ho ilay tandapa Etiopiana, mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Fantany fa fanapahan-kevitra ho azy samy rery ny famonjena, fanapahan-kevitra ho azy manokana ny andany amin'Andriamanitra, azy samy rery ny mandray safidy na ao an'Andriamanitra na anompo ambany famitahany Satana. Nanaiky ny atao batisa izy. Dia izao toy ny tantara eo amin'ny 7-8 dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa. Mbola miverina indray ilay fahamarinana. Ahoana ny fanaovana batisa? Izy roalahy midina ho eo anaty rano. Izany ny fanaovana batisa ara-baiboly. Dia izao toy ny tantara. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nentin'ny fanahy ny tompo Filipo, ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny alena izy sady nivaly. Misy fahamarinana lehibe momba ny batisa eto. Mila manaiky an' Jesosy izay vao atao batisa. Ny batisa ny fanehoanam-pahabe maso fa mino an' Jesosy Kristy ianao. Ny batisa no anehoana fa miandany amin'ny Kristy ianao ary midina ao anaty rano ianao rehefa atao batisa. Asitrika tanteraka ao anatin'izany rano izany. Inona moa no hevitry ny batisa dia hoe mila asitrika ao anaty rano? Na dia ilay teny hoe batisa aza dia tsy teny gasy madio. Raha makany Grisia isika ka manontany ireo Grika hoe inona moa no hevitry izany hoe batisa izany, inona no dikan'izany arabaky teny, dia maly izy ireo manao hoe mandetika anaty rano, manitrika, manatsoboka. Izany no hevitry ny teny hoe batisa. Raha ny dika-teny madio izany dia efa mazava ny fomba fanaovana batisa fa tsy maintsy aletika, asitrika, atsoboka ao anatin'ny rano. Ary raha mitodika eo amin'ny tantara isika, mijery an'ireo fiangonana teo amin'ny taonjato voalohany sy taty amin'ny taonjato atenatenany azy, dia mbola hita ireo fiangonana izay nanao ny batisa asitrika, na ny fiangonan'ny Roma izany, ny fiangonan'ny taonjato voalohany tany Filipo ihany koa, dia mbola ahitana fanaovam-batisa asitrika. Ny fiangonan'ny Masindady Joany an'i Latran dia ahitana fomba fanaovana batisa asitrika, batistera. Ny fanaovam-batisa ny Roma koa ahitana batistera asitrika anaty rano. Ny trano avin'ny Pisa ihany koa dia ahitantsika fanaovam-batisa asitrika izay niainan'ireo kristianina nandritra ny taonjato ny fandimby. Eny na dia any Torkia azy, toeram-pialofan'ireo kristianina nandritra ny fanenjena, dia mbola ahitana izany toerana fanaovam-batisa asitrika izany izay azo jerentsika eo amin'ny sary. Ireo kristianina nandritra ny vanim-potoana ny fandimby dia niaina izany fanaovam-batisa ara-baiboly izany. Mba fantatrao ve fa nanomboka tamin'ny taona 1,730 ane izay vao nanapa-kevitra ireo mpitary-pivavahana romanina nandritra ny fivorim-piangonana tany Ravena fa azo atao ny manatsotra ny resaka eo amin'ny fanaovana batisa. Teo nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra fa azo atao hosolo ny batisa asitrika, ny fanafazana sy ny fanatetezana rano. Kanefa matoa ny Baiboly miteny hoe batisa asitrika, aletika anaty rano. Dia misy heviny izany. Ary eo amin'ny Romanina toko 9:7-8 no ahitantsika ny hevitry ny batisa io manao hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa
amin'ny fiainam-baovao. Izany no hevitry ny hoe batisa, fandevenana, miara-levina amin'ny Kristy ary miara-mitsangana amin'ny Kristy. Tsy mbola nahita mpandevina isika, ka ny teny manao hoe tonga eto amin'ny fasana isika aoka samy hamafy vovoka, samy mamafy vovoka, dia andao amin'izay ody fa vita ny fandevenana. Ny atao hoe fandevenana dia izao fanotrihana mba tsy ho hita, tsy ho tazana izay zavatra levina. Ka ny batisa dia midika ho fandevenana, asitrika tsy ho tazana ao anaty rano, alevina ny fahotana, alevina ny fahazaran-dratsy, rehefa nyvonoina izany, rehefa maty, rehefa noresena ireny fanao tsy mety, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny, dia alevina ao amin'ny ranon'ny batisa. Ary avy eo dia mitsangana olom-baovao tahaka ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty. No andehanantsika kosa amin'ny voninahitry ny ray. Ny batisa zany dia anehoana fa mila mamono ny fahotana, maty no ny ota sy ny fiainana ratsy taloha isika. Alevina ao anaty rano izany fahotana izany, toy ny fandevenana ao am-pasana, ary mitsangana iaina fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izay vita batisa. Manomboka eo ny fanehoana ny fiandaniana amin'Andriamanitra, manomboka eo ny fanarana ny fiainana kristianina marina, manomboka eo ny fanarana ny fiangonan'Andriamanitra velona izay tariny, izay manaraka ny teniny, izay mitandrina ny didiny. Manolotra fahatsapana vaovao, ny atao hoe fahafahana ny batisa, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny fahotana. Manolotra herim-panahy vaovao atsika ny batisa, afaka ny ota rehetra voavela izany, mandray ny fanamasina tahaka ny nandraisan'ny Kristy an'izany isika, araisina ho isan'ny ankonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ranon'ny batisa. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1-7 dia izao ny voalazany teny. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho 3 arivo ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Rehefa manolo tena ho atao batisa ianao, dia miditra ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra, miditra ho isan'ny tenan'ny Kristy, tahaka ny lazainy apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:12-12 manao hoe fa fanahy ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jentilisy, na andevy, na tsy andevy, tonga ho vahoaka tokana ao amin'ny Kristy, fianakaviana iray, tsy misy fanavakavahana, raisina ho ankonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy isika, amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ho amin'ny ranon'ny batisa. Inona ary ny dingana tokony ho ataonao mba hanehoanao izany fiandaniana amin'ny Kristy mialohan'ny hanaovana batisa anao izany? Ny dingana tokony ho atao dia izao: ny fibebahana. Asan'ny apôstôly toko 2:7 hoy ny apôstôly Petera, mibebaha ianareo ary aoka atao batisa. Mila mibebaka isika mialohan'ny hanaovana batisa, manenina noho ny amin'ny fahotana vita, mahatsiaro tsy mendrika noho ny ota, tsy hoe matahotra sy manenina noho ny vokatry ny fahotana, fa manenina noho ny aratsy ny fahotana izay nataontsika teo mason'Andriamanitra. Ny dingana faharoa mialohan'ny batisa dia ny finoana. Marka toko 4:1-5 izay mino sy atao batisa no vonjena. Tsy maintsy mino aloha izay vao atao batisa. Ary ny fahatelo dia ny mianatra. Hoy Jesosy Kristy manao hoe mandehany ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nandritra ny famelabelaran-kevitra dia niantso anao Kristy mba hiroso amin'ny fiainam-pibebahana, niantso anao Kristy mba handray ny finoana velona izay atolony, finoana miorina amin'ny fahamarinana, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary nandritra ny famelabelarana dia nianatra izany fahamarinan'ny Baiboly izany isika. Tena zava-dehibe ve ty hoe batisa ity? Andao vakitsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:1-5 manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky ndray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-doza izany. Rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy, nantany Nikodemosy hoe ahoana no andovana ny fiainana mandrakizay, fa ianao dia mpampianatra tsara, ny olakolaka teo. Jesosy Kristy kosa
ny vantana nahitsy ny resaka nitsoro ny zavatra ilain'ny Nikodemosy. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Mety ho kristianina ianao, fa raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Mety efa mino an'Andriamanitra ianao, fa raha tsy atao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Kristy, ateraka ny rano, dia tsy azo hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Satria izay mino sy atao batisa no vonjena. Tany Pôlôna dia nisy tovolahy anankiray izay nikambana tao anatin'ny fiangonan'ny Satana. Nanipaka tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary niaina tamin'izay fantany fa mety. Taona vitsivitsy taty aoriana nefa ity tovolahy ity dia tratra ny homamiadana tany amin'ny ati-dohany ary nanomboka kivy ketraka satria tsy nahita fanasitranana mihitsy. Nanomboka niombo ny aretiny ary efa niaratsy andro aman'alina ity tovolahy ity. Dia mandeha nefa nisy famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina tahaka izao atao izao tany Pôlôna, ary isany nanatrika tamin'ny fahita lavitra izany famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina izany ity tovolahy ity. Niteny tamin'ny reniny sy ny vadiny izy manao hoe, neny io, azonareo atao ve ny manasa ny mpitoriteny io mba hiantrano ato amintsika, hivahiny ato amintsika, hivavaka ho aho, fa tean'olo tena ho an'Andriamanitra. Faly ny fianakaviana, na dia malahelo aza noho ny aretina mahazo an'ity tovolahy ity. Satria nanaiky ny an'olo tena ho an'Andriamanitra izy, nanaiky hiala ao anatin'ny fikambana ny vondron'ny Satana izy, ary nitanterahany reto reniny sy vadiny reto izany. Nasaina ilay pastora mba androso hivavaka ho an'ity tovolahy ity tao an-trano. Rehefa tonga ilay pastora, ity tovolahy ity efa reraka, tsy mitsahatra mandoa, efa teo amin'ny faratampony ny homamiadana izay nahazo azy. Kanefa niangavy an'ilay pasteur izy, niteny tamin'ilay pasteur manao hoe, pasteur, ataovy batisa araka ny fampianarana omaly, fa tiako ny handray an'i Jesosy Kristy, handany tanteraka aminy. Hoy ilay pasteur hoe, efa reraka ianao, tsy azoko atao intsony nitondra anao hiala amin'ity trano ity, ho any am-piangonana, efa reraka dia reraka ianao, fa aleo hivavaka ho anao Andriamanitra dia hitahy anao amin'ny fomba manokana. Tadidinao ve ozy ilay pasteur, ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana, izay niteny tamin'i Kristy manao hoe Jesosy io tsarovy aho, rehefa tonga ny amin'ny fanjakanao ianao, tahaka anao iny jiolahy iny. Tsy afaka atao batisa intsony satria efa reraka, efa eo amin'ny fiafarany fiainany, fa Jesosy kosa namonjy azy. Nisisika nefa ity tovolahy ity niteny manao hoe pasteur, ataovy batisa satria ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana nifantsika ny tongony sy ny tanany ary efa hialaina izy, fa za kosa tsy mifantsika azo bataina, azo atao batisa. Ozy ilay pasteur manao hoe, eny ary, ndao jerena ny hevitra anaovana batisa anao. Niteny tamin'ilay reniny sy ny vadiny izy manao hoe, feno rano ny benoara nareo, fa ataotsika batisa ity tovolahy ity. No fenona rano ny benoara, ilay koveta lehibe fandrona ao amin'ny dosy, ary dia ny bataina natao batisa tao amin'izany rano izany ity tovolahy ity. Faly izy rehefa vita ny batisa, na dia teo amin'ny faratampony aretiny azy, dia tsy maty tamin'iny andro iny izy, tsy maty ny ampitsony io andro io izy, fa volana vitsivitsy taty aoriana dia nodimandry ity tovolahy ity. Alay reny rehefa niona tamin'ilay pasteur nanao batisa azy, dia niteny manao hoe, ireo volana vitsivitsy niaina ny tao aorianany batisany, ireo no andro feno fifaliana indrindra teo amin'ny fiainany, nikasian'Andriamanitra ny fony, natsapany ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Ary io tovolahy io dia nanoratra taratasy ho an'ireo sakaizany fahiny. Izao no vaky ny taratasy izay nosoratany am-pifaliana teo amin'ny fotoana mialohan'ny ikipiny masony.
Nasiany lohateny manao hoe hafatra avy amin'ilay tovolahy efa ho faty. Fehezanteny tsotra no soratany manao hoe tsy misy antony tokony iandrasany, mitsangana manarano Jesosy, aoka atao batisa ihany koa ianao, ho andro tsara indrindra eo amin'ny fiainanao izany. Mandray fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra ny olona izay manolo tena ho amin'ny ranon'ny batisa, ary tsy matahotra ny fahoriana sy ny aretina eny hatramin'ny fahafatesana, satria matoky fa Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty dia anangana izay nanolo tena ho azy tamin'ny ranon'ny batisa ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra aminao androany manao hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Asan'ny apôstôly toko 2:2-4 ihany koa dia miteny aminao manao hoe ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana miantsony ianarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Inona no mampijanona anao ankehitriny? I apôstôly Jaona dia efa nampahitana mialoha ireo olona voavonjy andovan'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny Apokalipsy 7:4 sy 5 dia izao no voalazany: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry, mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina. Mba tianao ve no isan'ny voaka avy amin'ny fahoriana lehibe ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra, mivoaka ho amin'ny fijaliana, ho amin'ny fahasambarany fiainana mandrakizay. Ankehitriny anarivo ny isan'andro ireo fanahy manolo tena ho amin'ny ranon'ny batisa amin'ireo firenena nihidy ho amin'ny filazantsara fahiny, dia misokatra ny fon'izy ireo manolo tena ho an'Andriamanitra, manaiky no atao batisa, tsapany fa izay miditsy atao batisa no vonjena, fantany fa rehefa atao batisa dia misokatra ny lanitra, midina ny fanahy masina, ary tononon'Andriamanitra ny teny manao hoe ianao no zanako malalako izay sitrako. Tian'Andriamanitra ihany koa ny andray ianao zanany. Androany ny andro fankasitrahana, androany ny andro mpamonjena. Inona no mampijanona anao? Manolora tena mba ho isany avy amin'ny fahoriana lehibe andovan'ny fiainana mandrakizay, anasany akanjontsika amin'ny alalan'ny rano Kristy eo amin'ny rano batisa isika, ka ho isan'ny fianakaviam-ben'ny lanitra mikambana amin'ny vahoakan'Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay.